io mampime foana io na ovany daholo ara nanovany daholo ara ministre ny atsasany ange to tsy niovy tsy niomana hitondra ny olona ny fandimby rehetra teo. Tsy misy fiantraikany aty amin'ny filan'ny vahoaka malagasy daholo, indrindra fa ny vahoaka malagasy madinika ireo tetikasa rehetra na projet izay nokasain'ny filohan'ny repoblika atao tamin'iny fepotona fiasana voalohany iny. Efa miditra amin'ny fepotona faharoa tsika izao ka tsy hita akory izay vokany. Tsy hita akory hoe inona ny tena akony aty amintsika vahoaka malagasy. Na ireo tetikasa ireo efa vita fa mbola tsy misokatra, na koa hoe tsy afaka ampiasaina, na ihany koa miemotra foana ny fotoana tokony havitana an'ireo tetikasa ireo. Ohatra azo tsapain-tanana amin'izany ny resaka trano mora eny Ivato, efa notokanana tamin'ny taona lasa teo ny volana oktobra 2024. Mbola tsy misy mipetraka ilay trano hatramin'izao. Ny teleferika moa efa voatokana tamin'ny volana jona lasa teo iny ihany koa, hatramin'izao mbola tsy afaka ampiasaina ihany. Ny lalana ihany koa moa tsy tenenina intsony kanefa hoe aingam-pandeha ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Arak'izany dia hita fa tetikasa petatoko fotsiny ny ankamaroan'ireo tetikasa naroson'ny fitondram-panjakana tarihin'ny filoha Andry Rajoelina fa tsy ampy fanadihadiana akory no sady tsy lahara-pahamehana. Tsy misy akony aty amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa fandaniam-bola fotsiny tsotra izao ny filohan'ny RCR Lazara Zafiarson nandritra ny fandaharana Imaso tao amin'ny Cool TV. Nambarany mazava tsara fa tsy niomana nitondra mihitsy ireo rehetra izay mifandimby teo. Nanome ohatra hafa moa izy toy ilay fangatahana W nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondry-Malala tamin'ny volana janoary iny. Tamin'iny Marie Michel Saondry-Malala, ministry ny fanabeazam-pirenena no nanao an'ity sondage hitantsika amin'ny vidéo ity tao anatin'ny tambazotra-pifaneraserana Facebook hoe tsy ampy roa tapitrisa ny W eny amin'ny sekolim-panjakana ary mitentina eo amin'ny iray hetsy ka hatramin'ny 5,3 ariary ny vidin'ny W iray ary nanontany mpanaraka azy izy tao amin'ny Facebook hoe vonina ve ianao hanome W iray isan-taona ho an'ireo sekolim-panjakana. Fihetsiketsehana ny BDP amin'ity fitondrana ity fa tsy misy zavatra hita mazava, tsy misy vokany mazava kanefa fotoana very sy vola very fotsiny. Ankoatr'izay dia tsy manaraka ny rafitra tokony arahina mihitsy ny ao amin'ny fitondrana fa manao izay danin'ny kibony fotsiny. Manaprofo an'izany ny fisafidianana olona ho atao solotenan'i Madagasikara ny Etazonia sy Maroka ho lasa ho maso ivoantsika. Izany rehetra izany dia noho ny tsy fanajana ny rafim-pitantanana ny firenena hoy Lazara Zafiarson. Tsy niomana hitondra ny olona ny fandimby rehetra teo. Tsy gouvernemanta ray izany. Fa efa nisy koa ilay problemana W hoe ny antso fanampiana ny tady W efa nahita résultat vetsika. Nanao tatitra ve? Ary ny fanapahan-kevitra tahaka izany ary tsy mila fanambarana. Fa hita anaty loi de finance araka ny teninao na manendry ministera aza. Tsy mila cérémonie. Texte nosoratanao voatendro ministra Andriamatoa Hervé Rakotojanany dia vakiny ny mpanao gazety rehetrarehetra iny any amin'ny radio sy télé dia vita fa tsy hoe atsona tsiraray ilay ministra fotoana very zany rehefa mitondra fanjakana. Misy zavatra tsy voamana be dia be tao. Mety niomana ihany ilay mpitondra fa tsy fantany ilay verrouille azy ilay système. Io tenenina foana. Manendry ambassadeur izy androany ohatra. Tsy mitenir compte ilay système mihitsy izy rehefa manendry ambassadeur. Raha manendry ambassadeur avy ianao any amin'ny tany miteny anglisy dia olona tsy mahay teny anglisy ny tokony hitendrena ohatra zany zay. Raha any amin'ny tany arabo dia tokony olona kristianina ve no tendrenao any amin'ny tany arabo. Ka rehefa tsy mahay mitenir compte izay fanabeazana zay satria misy olona nianatra tany Maroka, misy olona nianatra tany Algérie, misy olona nianatra tany ino aty Émirats Arabes Unis, misy olona nianatra tany Espagne. Reny olona reny zany zao no afaka isolotena antsika any amin'ireny tany reny satria farafaratsy nefa mahay an'ireo izy. Eto Madagasikara tsy mijery an'izay. Ohatrohatr'izay ilay problème misy rehefa tsy voamana ilay rafitra hitantanana firenena. Tonga dia nivantana kosa ny fanehoan-kevitry Jean-Jacques Ratzietson tao amin'ny pejiny Facebook ny Info Culture Média ny fahatelo ny volana septambra 2024. Hoy izy hoe na iova isaky ny mihetsika na impiry azy ireo ministra rehetra ireo dia efa ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana mihitsy mahatonga ny fampandrosoana eto Madagasikara ho sarotra. Izany hoe
ny fitantanan'ny filohandry Rajoelina mihitsy no tena fototry ny olana. Zany fanazavany Jean-Jacques Ratzietson zany dia manamafy ny voalaza teo aloha ihany fa olona tsy ampy fiomanana no mipetraka eo amin'ny fitondrana no sady tsy ampy fanady adiana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Lasa tsy misy vahaolana maharitra ireo aroson'ny mpitondra fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy any ka miteraka fahantrana lalina. Io mampime foana io na ovany daholo ara na novany daholo ara ministra ny atsasany ange to tsy niova sasa manila tsy niova fa na iova io na tsy miova io tsisy afaka ninona ireo ministra io tsy resaka vola io za tena ozy hoe tena mampime Andry Rajoelina amin'ny aina aman-jery ny teny hoe mandeha daholo nareo mandeha miasa midina eny am-potony tena tsy eny am-potony ny asa ministra fa miala tsiny atopoko tena tsy eny am-potony ny asa ministra tsisy idira ministra eny amin'ny fotony fina daholo ireo olona miara-miasa amindreo na directeur de cabinet zany ara tsy mandeha any am-potony aty ambony aty no asandreo mametraka rafitra ahafahan'ny olona miary dia mavita tena tsy fizarana an'le 200 000 sa 250 000 ariary iny ange araka ny tenin'ny mpiasa-panjakana mandray an'iny isam-bolana TDL ozy tonga dia lany. Araka ireny voalaza rehetra tany aloha ireny, ny fikatson'ny tetikasa rehetra dia vokatry ny tsy fiomanan'ny mpitondra fanjakana fa indrindra ihany koa dia noho ny tsy fahaiza-mitantana. Tsy izany ihany anefa mbola olana eto amintsika amin'izao fa efa ela no eno avy amin'ireo mpanao politika marobe fa tsy misy vola ny fanjakana malagasy ankehitriny. Efa tsy misy vola kanefa mbola tetikasa tsy lahara-pahamehana sy tsy miditra any anaty vilanin'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy akory no mbola be fihetsiketsehana ihany. Anisany efa niaiky an'izany zao i Irina Rakotomanga, olona iray tena anisan'ny pisolelaka tao amin'ny fitondrana indrindra teo aloha kely teo ary latsaka ho fidiana be ny Antananarivo ihany koa. Hita teny amin'ny tambazotra tserasera rehetra teny ity fanambarana nataony izay voatsy ela rehefa avy nivahiny tao amin'ny fandaharana tao amin'ny Top Radio ny tenany. Nilaza mazava tsara Irina Rakotomanga fa tsy manana vola be arotsaka anarenana Antananarivo ny fanjakana. Isi tendrandriana Soloniaiko filohan'ny mpanohitra ihany koa moa dia efa tsy mitsahatra ny mamerimberina fa tsy misy vola i Madagasikara ary efa nanaovany video manokana mihitsy izany tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook tao amin'ny pejiny manokana. Efa notapahina 200 isanjato be zao ny teti-bola-panjakana ankehitriny noho ny teniny, izany hoe eo amin'ny 1,500 million ariary eo zany 200 isanjato zany. Inona ny tsaranao an'ireo ministra nao reo zay tsy nomenao moyen aza ilika any amin'ny ministra tsiraray avy ny tsy fahizana mitantana ny Madagasikara. Fantatra zao mihitsy fa tsisy vola Madagasikara ary isika rehetra mahalala niaiky ianareo ary niaiky ny premier ministre fa notapahina 62% ny budget panjakana. Raha ny zay vola zay dia anohany any amin'ny 1500 milliards d'ariary. Fana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina aza dia mahatsapa fa mila hatsaraina ny fomba fiasa hitodika tanteraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Raha enona tsara ity lahatenin'ny filoham-pirenena ity nandritra ny fanolorana an'ireo ministra mandrafitra ny gouvernemanta dia tena efa tsy ela tsony dia androso i Madagasikara, kanefa raha fitinina ny voalazan'ireo naneho hevitra teo aloha teo ireo dia tsy iza fa i lahatra Andriamahatsangy sy Lazarazafy Arson, Jean-Jacques Ratzietson ary sy Tendrandriana Soloniaiko dia mbola lavitra be amin'izany fandrosoana izany sika eto Madagasikara satria ny mpitondra fanjakana dia tsy manana ny fahaizana ilaina amin'ny fitantanana firenena. Mila manatsara ny fomba fiasa isika, mila miopana sy mitodika tanteraka amin'ny filana andavanandro ny vahoaka ary mametraka hatrany ny fanjakana tsara tatana. Ianareo no ministra notsongainy tanatin'ny maro tamin'ny alalan'ny sivana isan-karazana. Ny nanamarika anareo dia ankoatra ny fahaiza-manao dia nisongadina
ny fahavononana hiatrika ireo asa sy fanamby rehetra miandry eo anivon'ny departementa izay iandraketanareo tsirairay avy. Efa mazava ny tanjona etsika anovana ny tantarany Madagasikara. Nandroso drafitra spaikady mazava ho tanterahana ianareo minisitra tsirairay avy ireo. Dia izay indray ny mahakasika an'iny vidéo iny. Misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany. Aza tiany ny misabone sy manao j'aime ny vidéo dia amin'ny manaraka indray.